Eny amin'iny faritra Analanjirofiny antsika ary hotaterina amintsika rehefa vao misongadina misy any toerana amin'izao fotoana izao. Rehefa fotoana mahabetsaka ny vokatra toy izao, toy ny vokatra lavanila sy ny jirofo, dia mitombo ny tsy fandriam-pahalemana any amin'iny faritra iny. Raha ny fanamariana izay noentiny lehibe faritra Ramarson, Jacques ny fanerinandro teo. Ny vanila hitantsika fa dia tsara ny vidiny, tanatin'izay mbola tsara nahazo zay ny soranay ny fitoeram-panjakana satria raha ny vahoaka nanganan-jirofo sy ireo mpamboly vanila dia agnisan'ny afa-po mihitsy. Ny jirofo torak' izany agnisan'ny afa-po ny vidiny ka dia ny hoe mahafa-po moa zany tsisy fa azo tsara zany hatramin'izay mbola tsy nahazo an'ilay prix ohatran'izao satria fa manodidididiny ny 4 millions 5 millions ny kilon'ny vanila noir zany. Izy moa zany tonga ny vokatra ohatran'izao satria ratsika fa lafo ny vanila, lafo ny jirofo, ambony be ny spéculation na vola ao zany. Dia raha hitanareo zao faritra avaratra igny mitondra mandeha avion spécial na olona mandeha mitondra vanila. Dikan'izay zany dia mampitombo ny resaka insécurité mazava loatra. Fa isaorana zany ny tompona andraikitra miara-miasa zay amin'ny saigy zay sanaky ny faritra anazy teo dia ny ministre ny voalohan'nday dia fagnametagna daholo ao koa zany ny polisy pirenena izany rehetrarehetra miara-miasa amin'ny préfecture sy ny faritra ary indrindrandrindra ny vahoaka zay no tena zava-dehibe agny satria nametraka zany zay ny andromaso-pôkolôly isaka commune isaka fokotany ireny zany miara-miasa amin'ny force no ahafahana zany miady amin'ireny tsy fandriam-pahalemana misy regny.